Koreap, Zoslin miaraka aminao ty raha mafana, miaraka etsika amin'ny vidéo ray vaovao mahakasika ny le mille-paye. Ny anio tsika dia resaka mahakasika ny le mille-paye, inona izany ary ahoana ny mombamomba anazy ary atao inona zany zany no fanontaniana hoe zaho valiana eto androany ary nasanao anaraka tsara vidéo hatramin'ny farany. Lazarintsika raha zao anao tafaraka amiko dia Zoslin Randrianasoloniana no miaraka aminao ao anatin'ity page Facebook Zoslin Randrianasoloniana ety. Cliqueo lay suivi na follow dia maraka an'ireo post maro samihafa ataoko eny amin'ny numéro eny anao. Cliqueo ihany koa ireo contact maro samihafa eto amin'ny ilany ankavia ety raha ohatra ka misy mahaliana anao amin'ireo contact ireo zany tianao fandraisana amiko. Dia azonao atao ihany koa mifandray amiko ao anatin'ny page Zoslin Randrianasoloniana ety izay misy ny sariny izy io anampy eo amin'ny fond. Anio dia resaka antsika bebe koa mahakasika ny le mille-paye na lay carte prépayé le mille-paye. Maromaro no zavatra ho resantsika mandritra an'ity fanazavana mahakasika ny le mille-paye ty ary manasanao anaraka tsara vidéo hatramin'ny farany. Mandraisa noty, atao pause kely aloha vidéo dia maka penina sy taratasy kely na cahier mihitsy dia mandraisa noty. Eny ary, anio tsika dia resaka ny mahakasika ny le mille-paye ary ny anomboako anazy dia hoe iza ny tompony avy aiza ny poirany ary ahoana sy ahoana ny tena fandehan'ny le mille-paye. Voalohany indrindra ny tompon'ny système dia Andry Nirina Razafimbelo ary misy mpiara-miasa maromaro miara-miasa aminazy. Dia izy zany no lead-ny le mille-paye na ataontsika koa hoe CEO zany. Efa volana vitsivitsy lasa zay no lancé le izy fa tamin'ny fahaenina ny volana septambra lasa teo no nanao ny lancement officiel zareo ny antsony mpanao gazety sy ataontsika hoe nanao ny lancement national anazy ity zany. Dia hoazavaiko aminao hoe inona lay le mille-paye ary manasanao anaraka tsara ny fanazavana hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika eto amin'ny sary dia misy an'io sary carte anankiroa le mille-paye Visa anankiroa io dia misy soratra ery ambany hoe Visa, Mastercard, IBAN, Payoneer, PayPal, FB, Pay, Webmoney. Hitantsika amin'ireo dikan'iny zany dia mifandray amin'ny zavatra be dia be ny le mille-paye ary raha fitina dia carte virtuelle zany ny le mille-paye. Azo anaovanao achat en ligne, azo anaovanao mandray vola ihany koa, afaka andraisana vola ihany koa izy Ny tiako tenenina amin'ilay achat en ligne dia misy lay mety ho achat produit zay na achat na service na ihany koa anaovana transfert tsotra. Dia eo amin'ny fonctionnalité hafa ihany koa dia azo andraisanao vola ihany koa ny le mille-paye ary zay mahatonga misy an'io Pay, PayPal, Webmoney, Payoneer io zany hoe azonao liena makany zany io carte le mille-paye io. Mbola hisy ny vidéo tutoriel manazava an'izay amin'ny atsipiriany amin'ity herinandro ity ihany fa manasanao naraka tsara ny vidéo tsika hatramin'ny farany. Ahoana ary ny atao mba hampazava bebe koa anazy dia tsara manao inscription tsika dia miara-miditra ao anatin'ilay site hoe manao ahoana zany carte virtuelle zany. Araka ny hitantsika eto amin'ny sary aloha misy karazany roa izy misy ny Visa carte sy ny Mastercard. Ny mampiavaka anazy roa reo dia ho hitantsika rehefa ao anatin'ny site tsika.
samy misy daholo na visa zany na mastercard. Fonctionnalité de mitovy amin'ny carte aty ivelany iny ihany le hoe tsika mandehandeha iny ihany koa, fa mampiavaka anazy dia ny izy virtuel. Retrait ihany zany no tsy vitany le retrait eny amin'ny GAB, fa ny ankoatran'izay vitany daholo. Lasa atsika ahoana ny atao rehefa hanao inscription ianao? Mba hampilamina antsika dia aleo centraliser na ato anatin'ny affiliate marketing Madagasikara ny ataontsika hoe le information mahakasika anazy rehetrarehetra, de mora ny contact atsika tsirairay avy. Fa nanao nivako lay fond ny groupe dia io le roy afahanao miditra aminazy, afaka dikanao io zany na koa hitanao eny amin'ny poste ataoko eny zany, dia nisy poste karazana fanairana mahakasika anazy ty nataoko teo 2 andro lasa zay 2 andro lasaka kely teo, dia araka hitantsika ety marobe reo namana liana te hanana anazy zany, fa marobe nanao commentaire ao fa mahatratra any amin'ny 80 olona any zany, satria 120 commentaire, satria miaraka amin'ny valiny io dia lasa 120 io, dia fa mahatratra 173 ny j'aime sy ny miadoré an'ilay poste. Hoy zako postena miaraka amin'ity vidéo ty ny roa iny dia cliquenao avy hatrany iny roa ity, dia mitarika anao avy hatrany makato amin'ny page d'inscription ohatr'izao. Ina ny atao fenoina numéro téléphone anao eto ambony, dia ampidirina ny mot de passe, vita zay cliquena avy hatrany lay hoe enregistrement. Fanamarihana kely, iaho dia mpiara-miasa ozy fa tsy tompon'ilay site, dia nahazo faveur zany iaho ao anatin'izay fiara-miasana izay hoe misy code promo omeko an'le olona manao inscription amin'ny lien zay alefa amin'ny vidéo ataoko ety zany, mahazo 10% anareo zany sy manao inscription amin'ny roy ataoko meko miaraka amin'ity vidéo ty zany. Koraraoty ary, koraraoty fa valala tsy indroa mandry ambavady mety fotoana limité ihany io tsy ho mandrakizay io code promo hitanao eto amin'ny page d'enregistrement ety zany. Inona ny atao manaraka rehefa vita ny enregistrement? Lasa ianao manokatra ny lemirpay.com, lemirpay.com. Ny atao manaraka dia cliquenao hatrany amin'ny fanamarihana kely aloha, ity dia azonao atao amin'ny téléphone ihany koa, ary misy application any amin'ny Play Store lemirpay. Fa ny tsara manao inscription aloha anao ataovao mode web any amin'ny téléphone aloha, manao inscription anao zay vao télécharger an'ilay application, dia mampiditra ny identification anao rehefa avy eo, rehefa installer ilay application amin'ny téléphone anao zany, dia ampidirina lay numéro téléphone nanaovana inscription iny, dia mampiditra ny mot de passe anao. Vita zay mialatsiny aho somary takona kely satria info personnel ilay izy, dia cliquena avy hatrany lay login. Dia tonga amin'ny back office ohatr'izao ianao. Rehefa tonga ato dia mila manao toro ianao. Ny zavatra atao voalohany aloha dia miditra ato ianao dia cliqueo lay profil, zany hoe miditra ery amin'ny ilany ankavanana ambony be ery ianao, dia miditra jereo amin'ny identification anao eo zany, dia cliqueo lay hoe profil. Ity ny ID na ny antsointsika hoe
identification-nao io zany numéronao, dia rehefa inscrit anao dia alefanao amiko ny numéronao io miaraka amin'ny anaranao feno, dia mba ahafahako mamantatra tsara hoe inscrit tamin'ilay roa iny nomeko ve anao ahafahantsika mifanory tsara sy manome toromarika tsara. Cliquena avy hatrany lay hoe profil, rehefa vita rehefa cliquenao dia fenoina tsara am'izay lay information amin'ny anarana feno ny daty naterahana, ny adresy misy anao ary ny firenena misy anao. Ny anahy efa feno dia vita zay dia enregistrenao lay information nampidirinao teo. Vita zay dia miverina makary amin'ny tableau de bord ianao. Araka hitantsika ery ambony misy an'ireo vola virtuel rehetrarehetra eny fa na de ny ary hitanao ato anatiny. Zay vola virtuel malaza indrindra eto ambony tany amin'izao fotoana izao. Fa miteny an'izay ahary zay tsika, ny vaovao farany dia maro ireo vaovao satria ny banque centrale eto Madagasikara dia hiditra ao anatin'ilay resaka crypto-monnaie. Hitantsika zay tamin'ny vaovao ny Cool TV farany teo izay nivaneana ny zaro tompon'andraikitra avy ao amin'ny kirakira-ny banque centrale zany nanazava mahakasika an'izay. Manaraka dia hiditra ao anatin'ilay cliquena avy hatrany lay hoe carte virtuelle AT. Tonga eto ianao dia misy sary anankiroa manazava amintsika ao hoe misy karazany firy lay carte Lemur Pay. Misy karazany roa zany izy amin'ny ankapobeny. Ny mahasamihafa anazy roa dia ny limite de transaction zany. Ny voalohany dia ity carte virtuelle gold ty zany, de ny ray ny carte virtuelle platine. Ny ray zany gold de ny ray platine. Zay zany mahasamihafa an'izy roa. Ny vidiny dia samy mitovy roa alina ariary daholo, fa raha hijeritsika ato amin'ny gold dia misy ny abonnement 2,000 ariary isam-bolana. Zany hoe iny zany ny solon'ny frais mahasamihafa amin'ny transaction ataonao isam-bolana ato anatiny zany. Iny zany no abonnement alonao isam-bolana. Indray mandeha mividy ihany le vidiny. Dia ny transaction farany azonao atao ao amin'ny gold dia $500 isam-bolana. Zay zany maximum. Zany hoe afaka manao transaction maro be ao anatiny fa tsy mihoatra ny $500 zany totalité n'ilay transaction ataonao ao anatin'ilay gold. Mety manao $50 ianao androany, mety manao $20 ianao apizy, fa rehefa total zany reo rehetrarehetra reo ao anatin'ny ray volana tsy mahazo mihoatra ny $500 ianao. Zany hoe limité ianao zany ao anatin'ilay gold. Dia tsisy ny frais maro samihafa, hitantsika 0% ety daholo izy. Fa le carte gold kosa dia misy karazany roa ihany koa, misy ny Visa, misy ny Mastercard. Dia manana safidy ianao zany amin'izy roa reo. Ny ray faharoa dia illimité indray ny fonctionnalité zany. Lay platine zany illimité fonctionnalité, fa ny abonnement anatiny zany anazy dia 5,000 ariary isam-bolana. Zany hoe tsisy ihany koa lay frais mandritra ny transaction ataonao rehetra, fa io 5,000 ariary io zany naloanao isam-bolana mandritra ny fotoana zay ampiasanao ny carte. Ilaitsika foana io ary encourageko ny rehetrarehetra hividy azy ity mba hialana amin'ireo pisiloko maro samihafa
zay malaza be am'izao fotoana zao a, vokatry ny tsy fisian'asa, ao maro ny very asa, vokatry ny te hanakarena tampoka zava-misy ankehitriny zany noho ny valanaretina zay nianjady tamintsika zanak'olombelona teto ambony tany zany. Dia misy ihany koa ny Visa carte sy Master carte ao anatin'io, fa misafidy fotsiny ianao zany. Ary alohan'ny anaovana ny asa de tsy maintsy misy vola aloha ny compte-nao. Ahoana ary ny fomba ampidirana vola ao anatin'ny compte-nao a? Miverina ianao a, dia cliqueo lay eto hoe déposer de l'argent. Manana option anankitelo ianao a ampidiranao vola ao anatin'ny compte-nao. Na ianao manao an'ilay Orange Money a, de io ny numéro de andefasanao vola io zany miaraka amin'ny ID-nao a eo amin'ny option. Azavaina eto amin'ny remarque eto ambany eto zay. Fakio tsara, mila mamakivaky tsara ianao. Iny zany a ny objet an'ilay vola alefanao any zany, lay ID-nao. Tonga de fantany zareo a hoe vola chargena amin'ny compte-nao zay. Dia ity ihany koa ny numéro andefasanao a raha ohatra ka ampiditra ny ao amin'ny compte-nao ianao a amin'ny Airtel Money. Dia vakio tsara io numéro io, tsy miova io. Ninon'inona back office misy anao any a, tsy miova zany reo numéro anankitelo reo. Dia ohatra ihany koa ny amin'ny vola, de ty ihany koa no numéro andefasanao an'le vola. Ny tsara ny compte-nao amin'ny vola mihitsy a no asiana an'ilay vola, na ny compte Airtel Money anao a, na ny compte Orange Money nao. Dia am'izay a mba zavatra tena hitanao hoe lié amin'ny compte-nao a ny zavatra atao zany. Eny fa naizana zany a mety ihany koa io a fa na alefanao amin'ny alalan'ny reny shop na service reny zany. Dia azadino mihitsy zany zay a, remarque important be zany zay a, alefanao a lay ID-nao. Ity le ID a le nilany ankavanana, ny anahy eto zao a 096 95. Iny zany a ny ID alefanao makany am'zareo a. Hisy vidéo tutoriel fomba fanaovana an'izay a amin'ny herinandro io a rehefa mampiditra vola aho, satria misy vidéo zany nandrasako tamin'ny programmeur zareo a, fa somary taraiky le izy a, dia nalefako ihany ty vidéo ty a, fa rehefa azoko le vidéo avy any aminazy a, dia atoriko antsika eny ihany a lay tutoriel manaraka. Rehefa tonga ao anatin'ny compte-nao lay vola de mahazo notification anao a, miseho eto lay notification a, dia hitanao a eto amin'ny soratra eto amin'ny ariary eto a ny vola nampidirintsika tamin'ny alalan'ny reto mobile reto zany. Zay a ny fomba fampidirana vola ao anatin'ny compte-nao. Iverenako am'izay lay asa teo a, rehefa tonga ato anatin'ny compte-nao am'izay le vola, zay am'izay anao a vao manao an'ilay asa. Misafidy ianao zany na hoe amin'ny gold sa amin'ny platinum. Miencourager antsika mba hiditra ato amin'ny platine. Ny antony a fa zany moa naizana zany a tsy forsaina antsika satria miankina amin'ny fahefa mividy ananantsika eo. Ny antony a dia tsara manana zavatra illimité zany, zany hoe tsy bloqué intsony ianao zany a, satria tsy fantatrao a ny zay fandrosoany ny tontolon'ny asa ataonao rehefa avy eo a, mety tsy hijanona amin'ny $500 par mois ny vola miditra aminao a, ka manjary sahirana ianao a ny mpiakatra n'ilay compte indray mandeha. Fa safidy io a, miankina amin'ny safidintsika tsirairay zany fa malalaka ny rehetrarehetra. Fa ny encourageko fotsiny a samy hiditra ato anatin'ilay platine zany. Amin'iny ianao a illimité a, ary azonao atao daholo ny fonctionnalité rehetrarehetra. Dia rehefa tonga ao le vola, ny tsara eo amin'ny 25 000 ariary zany a no miakatra zany. Ny tena tsara zany mampiditra 30 000 ariary ianao a, dia
am'izay malalaka tsara ianao na mijanona ho abonnement manaraka ny 5 000 ariary moa raha ohatra ka tsy lany mandritra ny transaction le izy. Remarque kely zany zay tsara maka marge foana isaka ny manao zavatra anankiray, asio marge foana le izy satria ohatrany amin'ny bitcoin reny ihany zany misy zavatra miovaova foana matetika amin'ny site ary tsy tandritsika zay valeur zay indraindray. Dia zay zany natao rehefa anao an'le asanao, ny zavatra atao fotsiny cliquena an'le hoe acheter dia arahanao le processus makany zany. Dia rehefa azonao le izy de mazava ho azy isokatreny lay numéro an'le carte anao ary rehefa mipoitra atao anatin'lay back office nao ianao dia tena le numéro réel nitanao eto miaraka amin'ny anaranao, azonao sinao ny anaranao am'izay zany lay carte iny, zany hoe normalement tokony misoratra automatique eo le anaranao zany. Dia ny manaraka manahoana ny faharetan'lay carte araka ny hitantsika misoratra eo io dia any amin'ny anoany amin'ny septembre 2022 anoany zany vao tapitra ny faharetan'ny carte dia 2 ans eo zany dia ianao afaka mividy na 10 carte virtuelle zay tianao zany na hividy 10 ianao na vidy ambonin'izay de mety foana. Vidy ray ianao zany ampiasainao amina zavatra hafa anankiray na anaovanao asa na zavatra anankiray fotsiny de mety, na hoe ataonao amina site anankiray de mety, de vidy ray hafa ianao de mety koa ataonao amin'ny zavatra ray hafa, fa miankina amin'ny tsirairay io zany. Dia nisy namana masina nantany an'izay de zay zany no amaliko anazy fefa nontaniko ny programmeur zay de zay zany valiny afaka manana be de be ianao araka an'izay tiavanao anazy zany. Dia resantsika manaraka reo fonctionnalité amin'ny atao anatin'ny site zany, azonao atao ny mampiditra vola na manakalo an'ilay volanao de ampidirina atao anatin'le compte amin'ny alalan'ity cliquena tandrify atao anatin'lay crypto AT zany. Raha mampiasa crypto monnaie ianao zany dia ato ny miditra dia ao sady misy asa ao misy vente. Dia ny dépôt le nataontsika teo amin'ny alalan'ny mobile monnaie anankitelo ny opérateur misy eto amintsika. Ny retrait d'argent, ahoana ary ny fanaovana ny retrait d'argent? Ny retrait zany tonga de raisinao amin'ny numéro mobile zay enregistrenao ato anatin'lay profil anao teo iny zany no ampidiranao anazy. Iaho ny teknika omeko kely fotsiny dia tsara mampiditra M-vola. Ny antony M-vola manana an'le carte M-vola iny amin'izao fotoana zao, zany hoe azonao, zany hoe mifameno tsara zany ny le Mirpay sy ny M-vola. Le Mirpay misy ny fonctionnalité rehetrarehetra azonao anaovana fikirakirana rehetrarehetra en ligne, dia manao retrait anao amin'ny alalan'ny back office ohatran'ity de alefanao any amin'ny compte M-volanao. De any ianao afaka mampiasa amin'ny carte am'izay na mampiasa ny telefonanao zany. Zay zany fomba anaovanao anazy zany. De mampiditra ato fotsiny ianao montant tianao retraina dia envoyena ao anatin'ilay numéro ato. Dia ho hitanao eo ny historique rehetrarehetra amin'ny transaction vitanao. Mbola isy moa vidéo aorindrinao manazava an'izay miaraka amin'ireo ataontsika hoe proof réel zany zay ho hitantsika manao vidéo ohatran'izao ihany. Dia ny manaraka dia azonao jerena ireo fonctionnalité rehetrarehetra avanao atao ny mi-envoyer vola amin'ny membre zany atao anatiny ihany koa, zany hoe la ID le ohatran'ny tery ambony iny an'ireo
na manana ny compte Lumière Pay de azonao transférena vola eo no eo ihany koa ampidirinao fotsiny montant miankina am'le solde anananao anatin'le comptenao zany, dia ampidirina lay idén'lay olona andefasana an'ilay dia cliquena fotsiny lay envoyer fonctionnalité zay anisan'ny tena tsara atao anatin'ny Lumière Pay ihany koa zay. Dia marobe ireo mise à jour mbola hitantsika ao anatin'le site fa taorina n'lay foire aux questions nandritra ny lancement nataon'zareo de nisy fichier PDF zay azoko zaraina amitsika rehetrarehetra zavatra condition angatahako fotsiny rehefa inscrit anao de alefanao amina ny idénao miaraka amin'ny anaranao fena dia andefasako an'ity version PDF mahakasika an'ireo ataontsika hoe fanazavana na le foire aux questions nisy nandritra ny lancement ireo ianao hitantsika etea no zavatra fanazavaiko teo lay site azonao anaovana ny asa sy ny fonctionnalité rehetrarehetra hoe liena amin'ny Payeer, PayPal, Skrill na liena amina compte na compte na trade sy ny namany zany, ro compte maro samihafa na business en ligne zay iasanao zany ka azonao anaovana ny liaison anty carte virtuelle Lumière Pay ity. Ny sécurité asiako point kely mahakasika an'io raha ny lafin'ny sécurité zany dia anisan'ny site sécurisé ny Lumière Pay ary tsisy atahorantsika zany ny am'izay manana serveur telo zareo mipetraka amina firenena telo samihafa, hitantsika am'izany ny tanjaka an'ilay Lumière Pay. Dia zany hoe raha sanatria hoe mikasy ny ray de mandeha foana ny anakiroa hafa, hitantsika am'izany fa marobe zany précaution fandraisana mahakasika anazy io. Ny manaraka ary tena important dia lay fisian'lay IBAN na lay ataontsika hoe compte numéro de compte zany, numéro de compte international zany ahafahanao mandray reny vola na reny transfert international reny zany, zany hoe ny Lumière Pay de afaka tonga de mandray avy hatrany reny vola transférenao amin'ny alalan'ny compte bancaire reny zany. Dia mila activer fotsiny comptenao dia mifandray amin'ny support an'ilay système anao dia azo andefasana ny bananao zay. Dia araka ny hitantsika somary lavalava lay foire aux questions dia mila mamakivaky tsara ianao ary ny teneniko manaraka de hoe ahoana ny fomba hicontactena zareo tompona andraikitra rehetrarehetra eny fa na izaho ihany koa dia hoezahako ampidirina ao anatin'lay poste eo amin'ny description zany reto contact reto dia azonao atao ny mifandray amin'ny page Lumière Pay, eo ihany koa ny profil Lumière Pay sy ny Lumière Pay 2 dia azonao atao daholo zany mifandray am'ireo compte anaky telo reo, anakiray page, ny anakiroa compte Lumière Pay sy ny Lumière Pay 2 ary azonao atao ny mifandray mivantana amin'ny alalan'reto numéro maromaro ireto. Alefako eo amin'ny description ny vidéo ty izay contact maro samihafa zay fa azonao raisina eo zany. Ny manaraka dia ny zavatra fanazavaiko teo no hitanao ato anatin'ilay PDF ity misy ataontsika hoe imprime écran ao anatiny manazava antsika ny atsipiriany fa ny tena fandehany zany. Ireny lay fomba fampidirana vola ty lay fanazavana n'lay vidiny sy lay abonnement sy lay limite hitantsika tsara
le gold $500 limite ozy ary la platine illimité. Dia asadino raha anao inscription ianao de cliquer hatrany le lien maniry contrôle de micliquer an'ilay lien ianao de tonga de misokatra ho azy amin'ny navigateur anao le izy. Dia ty le zavatra fa nazavaina teo tsy misy frais, tsisy frais fa abonnement misy. Dia ny remarque kely amin'ny fanaovana liaison amin'ny PayPal. PayPal somary manano sarotra ho antsika eto Madagasikara no Madagasikara mbola tsy ao anatin'ny zone PayPal zay. De matetika indraindray somary sahirana antsika. Raha taloha ohatra ny anazy zao tamin'ny 2014 namorona compte PayPal natao adresy tany France le izy tonga de nisokatra de nentina anaovana ny rehetrarehetra. Fa am'izao tsy afaka manao an'izay intsony ianao satria mangataka verification par téléphone zareo. De tsy possible intsony zany satria ny taloha ampidirana fotsiny le numéro fa tsisy verification. De am'izao zany misy verification le izy dia tsy maintsy PayPal foronina vita toerana zany no ataonao de liena amin'ny ty compte ny lienao amin'ny carte le Mirpay zany rehefa avy eo. Zay zany no mety ho antsika raha ohatra ka mamorona compte PayPal vita toerana. Raha ohatra ka hoe tena mila adresy avy any ivelany ianao de tsy maintsy micontact namana na havana any ivelany ianao de mampanamboatra amin'ny alalan'ny adresy email anao de ry zareo zany mamorona ny compte ihany dia ampidiriny zareo mot de passe de mahazo notification aty amin'ny mail anao ianao rehefa vita le izy de numéro téléphone andreo nanaovandreo inscription nao any iny ovainao am'izay rehefa avy eo miaraka amin'ny mot de passe zay nandifasan'ny zareo an'ilay compte makaty aminao. Zay zany karazana remarque tsotsotra ho an'ny PayPal. Ary ny fomba fanaovana liaison dia miditra sokafanao le PayPal de misy notification zay ery amin'ny ilany à droite ery misy hoe lier votre carte de cliquenao iny de mangataka anao an'ilay carte le Mirpay izy. Remarque important ao anatin'le izy tsy maintsy misy vola ny compte le Mirpay nao vao mety le izy tsy maintsy misy vola eo amin'ny valeur ny ataontsika hoe eo amin'ny $3 eo zany. Zay no ampidirinao anatin'ny compte satria trohny PayPal iny de averiny rehefa avy eo. Zany hoe anaovany an'ilay verification mihitsy zany. Zany hoe le carte le vola ao anatin'ny carte anao iny trohiny PayPal atao de averiny eo ihany rehefa avy eo. Zay le verification ataon'ny PayPal. Vita zay zay ho lié ny compte-nao sy ny compte PayPal. Zany hoe le compte le Mirpay sy ny compte PayPal. Ka am'izay fotoan'izay ninona am'izay zany vola ao anatin'ny le Mirpay nao na ao anatin'ny PayPal nao dia vice versa io zany afaka samy misintona zany izy roa mifanitona na ny any anatin'ny PayPal sy toy le Mirpay na ny anatin'ny le Mirpay sy toy ny PayPal. Mety daholo zany zay am'izay fotoan'izay. Rehefa lié le compte anankiroa de vice versa ny fonctionnalité zany. Zay no maranako ny vidéo ho anio azadino ny manao inscription amin'ny lien izay apetrako eo ambanin'ilay vidéo na eo ambony miankina amin'ny poste zay hitanao any ary raha manafantaniana ianao de aza misalasala ny mametraka an'izany eo amin'ny commentaire etsy ambany. Azadino ihany koa ny like na miadorer ny vidéo tsika ary zarazarao namana rehetra zany mandra-piona amin'ny vidéo manaraka indray. Hello matoko.